Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny tolotra miavaka sy fihenam-bidy goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaikin'ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zioantsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Mandritra ty fetiny ndraiky ity, tongava mitsidika ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny magazin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Miandry fandaminana ny fametrahana ny haute cour de justice ho ny filoham-pirenena androany efa taona teo aoriana mbola eo amin'izay sehatra izay hatrany ny mpitondra. Efa eto Tanindrazana Irina Andriamandavy raha ny vaovao voaray mitandrina tanteraka ny zandary momba io raharaha io andrasana ny toy ny fanadadiana. Raharaha omby amin'ny tsorono mandidy tsy misy intsony ny omby amidin'ny fikambanana mpandraraha omby raha toka tsy andraisan'ny zandarimariam-pirenena fepetra ireo zandary any an-toerana voalaza fa nanao fanapara-pahefana ahina tsy hisy omby ho jifaina intsony eto an-drenivohitra. Tsy nisy fiofanana manokana natao an'ny mpanao asa tanana vita amin'ny vato. Ataony avokoa rehefa mety ho vita amin'ny vato anisan'izany haingon-trano, latabatra ary seza. Maresaka iraisam-pirenena mitoy ny fihetsiketsehana ara-politika any Venezuela. Olona roa no maty omaly tafakatra 730 ireo namony aina hatreto. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany atsidika aminay aty am-piandohana ihany koa fa manambahiny sampana fampalalam-baovao fa alohan'ny andraisantsika ny vahiny anomboantsika ny vaovao miandry fandaminana ny fametrahana ny haute cour de justice ho ny filoham-pirenena tamin'ity androany ity efa taona teo aoriana mbola eo amin'izay sehatra izay hatrany ny fitondrana fanadina vetrahana. Mandidy toy izao ny andin'ny fafito ambenipolo amin'ny zato ny lalam-pandrenana. Ho fanajana ny lalam-pandrenana, ny filohan'ny Repoblika dia miantso ireo ambaratonga-pahefana mahefa mba hanolotra ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avo ahafahana manangana io rafitra io. Izany dia tanterahina ao anatin'ny 12 volana manaraka ny fotoana nandraisan'ny fahefana ka raha voatapitra io fepitaona io dia hatsangana avy hatrany ny fitsarana avo. Raha misy ny tsy fahatomombanana dia azony rehetra mampirofo tombotsoa ataony mampakatra ny raharaha manoloana izay androm-panjakana mahefa mba angatahana fanasaziana. Mazava eo andin'io, fepitaona 12 volana taorianany nandraisan'ny filohan'ny Repoblika fahefana no tokony hijoro sy hiasa io rafitra io. Efa ho efa taona teo aoriana nefa tsy mbola mitsangana io rafitra io. Raha nanontaniana izany ny filohan'ny Repoblika tamin'ity androany ity, laza ny tenany ny miandry fandaminana izany. Ka io ange manahirana aminareo rehefa manontany ny zavatra io hoe arao hoe taizany aingy izy io inona mbola fepetra rehetra tokony ho fiainoana ao anatin'io fa tsy hoe finiavana tsy hanangana an'io akory. Ary rehefa metraka an'ilay fanontaniana ny olona dia ka nareo aza ange mpanao gazety, mpanao fanadihadiana, jereo le izy fa aza miteny fotsiny hoe fa maninona tsy mitsangana le izy. Fa avelako ianareo nafantatra an'le izy fa misy andana tohatra maro samihafa eo amin'ny fametrahana an'le izy matombola tsy mipetraka le izy zany dia satria mbola eo mpamenona izay zavatra rehetrarehetra.
ka io angele mavoantsika eto Madagasikara rehefa tiatsika apetraka le izy a dia ozytsika hoe apetraona tsy feno azy rehefa apetraka tsy feno le izy a dia hoe misy mamay andry zalandray angambany eo a mahatonga azy ametraka an'io zavatra io ka zay nataoko hoe efa mirosotsika everina fa zavatra ngezabe iny kanefa kosa taka ny fionana androany ty hoe niady amin'ny tsy fanjary-tsakafo niady amin'ny kolikoly niady amin'ny fahantrana ady lehibe koa zany ady lehibe a zay tsy maintsy atrehana ary tsy maintsy hifanentanana raha mba le teninao teo zao nanentananao ny olona rehetrarehetra amin'izao ady atrehantsika izao a dia everiko fandroso lavitra be tsika efa taona teoriana nandraisan'ny fahefana mbola eo amin'ny fandaminana trany ny filoham-pirenena amin'ny fametrahany io ravitra io raha tsy aivony anefa ny lahateny nandritra ny fandaharany invité du Zuma tamin'ny fahita lavitra TV+ tamin'ny 27 ny volana oktobra 2024 tsy tokony asiana ady hevitra ny fametrahany izany ravitra izany ka ny tena no nanasony voalohany ny taratasy nampanaoviny komitiny fampihavanana tamin'izany araka io lalam-panorenana io raha tsy diso isan'ny motif d'empêchement mihitsy azo anesorana ny filoham-pirenena ny tsy fametrahana ny haute cour de justice ao anatin'ny fotoana voafetra ametraka an'izay ve ianao ny raha matohonytena tsy mba resahako fotsiny fa nanasony mihitsy aho ny sata ny fampihavanana na namorinanay kandida rehetra teny amin'ny CCI vato nampanaoviny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy tao anatin'io a dia misy ny hoe manaja ny fihavanana raha tsoroko le fitenena dia hoe tsy famely na ifanaratsy ao anatin'ny campagne électorale anaiky ny valim-pifidianana anaja ny fametrahana ny haute cour de justice zay efa ao anatin'ny lalam-panorenana raha teo nisy ny adevitra tao vitsivitsy zahay saiko na 5 na 9 angambany zay tao ny tena kandida tonga tao milaza aminao ary milaza amin'ny vahoaka malagasy zany voalohany tonga dia nitsangana nisony ozy tsy tokony isy adevitra zany zavatra zany fa tonga dia soniaviny zany iainany zany fampihavanany zany ekeny zany misy lalàna ihany koa zany ekeny zany fa tsy mbola horesahana anaovana resabe fandaminana tahaka ny inona no tsy mety tanteraka efa taona teoriana raha tsy aivona ny 130 ny lalam-panorenana azo tsarainy eo anoloana ny fitsarana avo izy ny fiampangana dia mety afara amin'ny fanalana azy amin'ny toerany ny 170 kosa mandidy fa ny filohan'ny antenimera ny praiminisitra ny mpikambana hafa ao amin'ny governemanta ary ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia tompona andraikitra hitataovam-pamaizana noho ny zavanatao teo amin'ny asany akavoatondro ho eloka bevava na eloka tsotra tamin'ny fotoana nanaovan'izany ka ny fitsarana avo no mitsara azy manana ny toerany sy lanjany araka izany io ravitra io manoloana ny tranga maro samihafa miseho eto amin'ny tany sy ny firenena efa eto tandrazany Irin'Andriamandavy raha ny vaovao ray mitandrina tanteraka ny zandary momba ny raharaha io andrasana ny toy ny fanadadena arahoariny momba an'izay fantatra fa efa eto an-tandrazana ny lolona Irin'Andriamandavy hatramin'ny omaly alina tsy fantatra lohatreto ny anton-diany tany ivelany na ny anton'odiny saingy rehefa eto an-tandrazana ihany ny tenany dia andrazana ny toy ny fitoriana azy mitandrina tanteraka ny zandary raha nantaniana momba ny fanadihadiana tao aminy milaza ho tsy afaka miteny momba io raharaha io izay nantaniana nisy aza noho ny laza fa mampigadra izany ka tsy afaka miteny na kely aza raha tsy aivona ny fanazavana nataon'ny procureur général ny cour d'appel omaly fitoriana maro no nampitainy tany amin'ny zandary anaovana fanadihadiana nisy fitoriana voaraiko ny adresen'ny avocat taty amiko ny adresy syndicat taty amiko dia nalefako zay ary antony samihafa nitoriana azy ny anankiray moa dia ny président CSMM mihitsy nitory azy Faniry Soa madame Faniry Soa Hernevo nitory noho ny menace de mort diffamation violence et voie de fait izay nataony taminy ary mbola misy anankiray koa ina misy teo dénigrement par voie électronique izay nataony ka voakapiteny madame Faniry io tena s'adressé personnel aminy zany
miaro teny fandrahonana ho faty mihitsy le izy dia mety matahotra ny zavatra mety atao iseo tokoa izy tena metraka fitoriana dia nalefako any amin'ny section le sesy izy io ary disy le tenin'ny voalaza matetika hoe mbenombeno hoe misy mandat d'arrêt les procédures mbola voanomboka vo plainte ny tonga tatonay fa nisy dia nalefako le izy any amin'ny section recherche pour enquête et éventuellement pour déferment nanaovako azy déferment moa le zavatra tena flagrant le zavatra nisy tratra mihitsy le message le jour même anazahoana l'izy tonga dia nametraka le fitoriana. Raha ny fanazavahan'ny procureur général Omaly na manana immunité parlementaire ny lolona Rinandriamandavy afaka toriana ny tenany satria vory ny fepetra rehetra amin'ny mahatratra ambodiomby azy na tamin'ilay fandrahonana na tamin'ilay tranga teny amin'ny Braony Bianco. Fanadadiana mahakasika ny fiainam-pirenena indray no entin'ny agence capsule sy Cool TV FM aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity mitondra vokatsoa ho an'ny firenena ve ny dialogue politique sy ireny dinikasa ireny io ny fanontaniana ny mipetraka tamin'ny olon-tsotra nandritra ny olona manodidina ny efajato no capsule fanadadiana ny faharoa hatramin'ny fahaefatra ny volana Mey teo ary samy nametrahana ny fanontaniana hoe mitondra vokatsoa ny firenena ve ireny dialogue politique sy dinikasa atao ireny. Samy nanana ny heviny na nontaniana manoloana izany. Raha ny antontanisa dia 420 isanjato no milaza fa tsy satria fandanim-potoana sy fandanim-bola ireny dinikasa ireny. Ny 17 isanjato kosa no nilaza fa tokony asa avy hatrany no ataon'ny tompon'andraiki-panjakana. Ary ny 20 isanjato farany no milaza fa mankasitraka satria amin'ny alalan'ny fifampiresahana no ahitana vahaolana. Tsy miatraika amin'ny vahoaka kosa izany hoy ny mpanao politika. Fahitapana azy dia izao be loatra ny dinikasa atao ireny tsy hitanay tsara izay vokany na la projet samihafa na projet rahana amin'ireo mpamaty vola aza dia tsy dia tena hitanay ny évaluation sy ny résultat hita amin'izy ireny enonay foana hoe midinikasy dinikazo pe zao hoe projet zao fa tsy tena hitanay ny zavatra vokatrisy ireny. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny lahara-pahamehana tokony atao ary tokony henoina ihany koa ny feon'ny vahoaka. Fanafenana ny tsy mety atao izany fivorena izany ho hiatrany ny mpanao politika. Ka amin'ilay tapimaso izany dinidinika ataon'ny filoham-pirenena izany. Efa matanjaka le herim-bahoaka, matanjaka ny fa mimizona any amin'ny faniliana azy ny voaka dia manao izy izay anampitam-bazana ny voaka fa ny délestage zay fa telo volana enim-bolana tsy hita ihany hatramin'izao fampanantenana daholo zany dinikasa pôkaty zany aminay zoka zany laha tsisy tondra soa amin'ny vahoaka hatramin'izao. Hatreto aloha maro ny fampanantenana natao amin'ny fampandrosoana ny firenena saingy ny ankamaroany dia tsy miatraika mivantana amin'ny vahoaka. Fanadadiana hafa indray no entin'ny agence capsule sy ny Cool TV atao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso. 17 taona amin'ny asabotsy ho avy izao ny ankalazana ny tolona nataon'ny mpianatra ho mpitsabo tamin'ny taona 270 sy 700 mbola mitoy ny tolona amin'ireo fikambanana maro ary anatanteraka etsika izy ireo amin'ny asabotsy ho entina anamarinana izany fanadadiana rindra ny manana. Fametrahana fehezam-boninkazo entina anamariana ny andro ny 13 Mey 2017 17 taona izao ny tolona no tarihan'ireo mpianatra mpitsabo tamin'izany fotoana izany. Saritsarina fahaleovantena no nahatonga ny tolona raha ny tantarany jerena. Amin'izao taona 17 izao mitoy ny tolona ho an'ireo mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray izay anatanteraka etsika amin'ny sabotsy ho avy izao. Tsy misy resaka fananganam-panjakana ary efa fantatry ny tompon'andraikitra eny anivon'ny commune sy ny préfecturan'ny polisy izany raha ny fanazavana. 18 tompoko lahy tompoko vavy ny fitondram-panjakana misy ankehitriny no tsy mahandry ny 2018 satria raha tena izy vona iandry ny 2018 tsy nanolo premier ministre izy nanomboka temy 2013 nidirany teo ka hatramin'izao fotoana izao mahatsapitsika fa firy ny premier ministre efa nesorona dikan'izay na ny fitondram-panjakana azy ka tsy mahandry 2018 satria fantany fa zay manao tsy mety dia tsy maintsy esorona ka nahoana raha ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao raha manao tsy mety dia ho apetra fotsiny eo sanatria tsy mpanonga-panjakana izahay fa tsy nanano sarotra na nanakana an'izany fotoana izany ko makasitraka
andreo tompona andraikitrareo izay na dia tsy nanka alalana aza dia hita fa iroso makany amin'ny fanovana tanteraka ny fomba misy eto amin'ny firenena ny tsirairay avy. Fiovana eo amin'ny fitantanana ny firenena, ny fanafoanana ny kitranatrano ary indrindra ny kolikoly no natonga ny fanomanana ny hetsika amin'ny Botswana izao eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Malona ny toetra raha mafana ankehitriny, tsy tokony hisy ny tsy maty manota eto amin'ny firenena raha ny fanazavana trany. Fanavotana ny firenena no tanjon'ireo mpitarika ny hetsika ary afaka maneho ny etaetan'ireo vahoaka anotrana azy ireo amin'ny fotoana io. Toy ny raharaha omby tao Tsiorymandidy, tsy isy intsony ny omby amidiny fikambanan'ny mpandraraha omby raha toka tsy andraisan'ny zandarmerie pirenena fepetra ireo zandary any an-toerana voalaza fa nanao fanaparam-pahefana ahina tsy hisy omby araka izany ho tonga eto andrenivohitra fanadidina avy hatrany. Raha toka 520 isanjato ny omby amin'ny tsena rehetra eto amintsika no avy amin'ny fikambanan'ny mpandraraha omby anamata omby. Nijanona nanomboka androany ny fivarotana nataon'izy ireo. Mikatso avokoa ny famatsiana omby avy ao Melaka, Tsiorymandidy sy ny any amin'ny faritra atsimo noho ny fifandirana tamin'ny zandarmaria pirenena. Ny fandraisana fepetra amin'ireo zandary nanao antsojay sy fandrahonana no fitakiana ataon'ireto mpandraraha ireto. Ka eto zany dia manameloka tanteraka zany zavatra any ary mitako fandraisana fepetra ka mitodika eny amin'ny tofolohan'ny repoblika mba handray fepetra feno ka noho izay anton'izay dia zay kooperativa zay mpikambana rehetra dia mijanona tanteraka ny omby zay hoenty rehetrarehetra saika amidy eto Antananarivo sy omby zay hoenty rehetrarehetra amidy eto Tsiorymandidy dia najanona daholo. Noho izany zay anatony kooperativa mahadaomby zany raha tsy vavany toe-draharaha dia janona tanteraka zahay tsy hanao an'ilay asa atao anatin'ny resaka ombytsony aloha manisina fotoana voafetra mandram-pandaminana raharaha dia fantarantsika tsara nga mavokatra tanteraka zavatra dia efa nisy ny fampiresahana tamin'ny rototo omaly saingy tsy mbola nahavany disadisa izany hatreto. Nampiatsony teo anivon'ny zandarmerie pirenena hiakatra eto andrenivohitra hanaovana fanadihadiana eny anivon'ny fitsarana mikasika ity raharaha ity ankilany ilay zandary voatonona ho ambadiky ny fandrahonana sy ny fitakiana vola tsy ara-dalàna. Hatreto aloha tsy mbola nanaiky ny nanao sininy fanomezana alalana fandefasana omby ny manam-pahefana ny Tsiorymandidy. dia manaraka izay koa zany ny délégué mpanjakana koa tsy hamoaka taratasy na autorisation de sortie na complément de passeport amin'ny omby io zany raha tsy manao signature ny gendarmerie ny FIB. Zay zany zao le problème misy atsika ankehitriny, tsy mety hanao signature FIB ny gendarmerie dia tsy mety hamoaka autorisation de sortie ihany koa ny délégué mpanjakana. Niatraika mivantana amin'isan'ny omby tonga eto Antananarivo ity raharaha ity ary iloza mitatao amin'ny mety ho tsy fisiany enomby ho tsy faina eto andrenivohitra. Efa nisy raha ny fanazavana ny fitoriana nataon'ireo mpandraraha omby. Aorian'ny fitsarana no afantarana ny fepetra azo ireo zandary voaroiroy. Raha tsy ahivina, vola 10 ariary ka hatramin'ny 2 ariary isaky ny omby iray no nitakiany reto farany ny herinandro lasa teo tamin'ny tompony omby. Voatendro ho filohan'ny filan-kevim-pitantanana araka ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly itody manana befeny mpanolontsainan'ny filohan'ny repoblika raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra misahana ny ministeran'ny angovo teo aloha tsy manana programa an'asa misahana manokana ny angovy Madagasikara fanadidiny Fehizoro Ravaly. Tody manana befeny Hyacinthe no voatendro filohan'ny filan-kevim-pitantanana eo anivon'ny orinasa mpanjakana JIRAMA. Omaly tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra no namoahana ny didim-panjakana mikasika izany. Mpanolontsaina ara-toekarena ny filoham-pirenena ity filohan'ny filan-kevim-pitantanana JIRAMA vaovao ity. Mpikambana roa ihany koa ankoatra izay no fantatra fa mandrafitra ny filan-kevim-pitantanana JIRAMA. Laurent Rajonarvelo sy Nirina Luciano Andrenaveljon. Inona ny vokatra andrasana amin'ny fiaraha-miasan'ny tale jeneraly vaovaon'ny JIRAMA sy ity filohan'ny filan-kevim-pitantanana vaovao ity izay sady mpanolontsainan'ny filohan'ny repoblika. Ho an'ny tompona andraikitra voalohany ny sahana ny ministeran'ny angovo teo aloha Radaniel. Tsy misy programa an'asa misahana manokana ny angovo eto Madagasikara izay sarotra fehezina. Endrika ivelany fotsiny raha ny fanazavana ny fananganana ny filan-kevim-pitantanan'ny JIRAMA amin'izao fotoana. Raha rivotsonareo zany ministra manana vision momba ny energie, ministra ny energie teto Madagasikara tamin'izay. Tsy za tsy mino an'izany hoe conseil économique dia mahafafa le JIRAMA raha sarotra be tsy ny olona rehetra tianao DG na ina moa izy ty na PCA na ministra ny energie no mahay io
no alala tsara zao no tokony atao. Za aloha dia milaza hoe tsy ilaina ny PCA aloha zao, tsy ilaina ny conseil d'administration. Raha tena anao conseil d'administration dia mampiditra privé, mampiditra ny représentant ny industrie, mampiditra hoe angalana représentant isaky ministère nanaovana azy zao io sy io ny atao hoe conseil d'administration. Taratasy fotsiny io. Raha ny fanazavana trany tsy misy fiovana azo antenaina na olana ho vaovay ihany koa raha mbola ny endrim-pitantanana ny orinasa Drinama hatramin'izay ihany no mbola izy. Olana hatrany amin'ny fototra no misy eo anivon'ity orinasa-mpanjakana ity. Zava-dehibe kosa ny fanomezana sehatra ny tsy miankina sy ireo orinasa ary ny mpanjifa handray anjara amin'ny filakevim-pitantanana ny orinasa Drinama. Isan'ny firenena ianjadin'ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara ka ny ankizy no lasibatra amin'izany. Azo atao tsara nefa no manafoana izany saingy mila fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondro fanadidiny Natalia Fanilina Val. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny drafitra nasionaly ho an'ny fanjarian-tsakafo. Mpitondra fanjakana maro sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara no nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy. Laza ny filohan'ny Repoblika fa antoka iray mitondra ny firenena makany amin'ny fampandrosoana ny fanjariana ara-tsakafo. Miantoka ny fampandrosoana ara-toe-karena sy sosialy ny tsy fanjarian-tsakafo. Mino ahy ianareo, fantatro amin'izao, misy ny vahaolana izay misokatra amintsika. Saingy mampametra-pantaniana ihany izany noho ny tsy fahitana taratra ny ezaka ataon'ny mpitondra ahatongavana amin'izany fanjariana ara-tsakafo izany. Raha nanontaniana ny olon-tsotra momba ny sakafo hohaniny isan'andro, tsy mitsinjo ny sosialim-bahoaka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Tsisy an'izany aloha amin'izao hoe tena tsy mitsinjo vahoaka mihitsy ny fitondrana. Tsy mahita ny trondro, frômazy, ny aorta sy ny tariny izany fa efa miaka-bidy ny fiainam-bahoaka. Efa dite sy mofo fotsiny no hanina fa taloha mbola misy vary ny maraina. Manao voky tsara ny mpianatra alohany andeha hianatra. Izao ny mpianatra lasa manao tapatsinay. Tsara na mihinana ary. Fa ny eo mpitondra ihany no mivoky izany amin'izao fotoana izao. Zara na mitsy hoe mba misy mangahazo kely zany hohanina amin'izany fa tsy hoe resaka frômazy sy raha zany. Zara any amin'ny sofrako izy ny fitirenay. Le tokokena ry any zany no tsy dia mandeha ry amin'ny vatakena sy ny namana ry. Anana, le fozaorana amin'ny kapoaka reny, ny tovakena any amin'le mora, ny tolakena, ny karakasina koa. Vary sosoa aloha satria le dite tsy mahavita zareo pariviny any. Dia tsy maintsy mba miezaka ianao zany satria le ankizy anatin'ny fitombony dia manjary tsy mitombo raha tsy ampisaka. Ho an'ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana kosa, ny ara-tsosialy sy ny fanabeazana ny olona no mila ho hatsaraina mba hahafoana ny tsy fanjariana ara-tsakafo. Ny zavatra tsikaritra eto Madagasikara raha mbola mahantra ny gasy dia salama tsara ny vatana, fa raha vao mandroso ny farim-piainana mihatsara ny sakafony dia tongavana aretina izy, lasa misy diabeta, lasa voan'ny goty, lasa misy rhumatisme. Zany ny proof fa tsy mahay mihinan-kanina ny gasy, ny tena fototra ngeza be dia tokony hoe ny ara-tsosialy mihitsy aloha ny hatsaraina. Ka izay fanatsarana ny farim-piainan'ny Malagasy zay ilaina, marina fa ilaina le fahefam-bidy fa ny fahaizana mampiasa ny sakafo hohanina koa zany sy ny hoe fahasalamana tena ilaina mihitsy. Zaza manodidina ny roa tapitrisany no ianjadiana izany tsy fanjarian-tsakafo izany eto Madagasikara. Tsy fanjarian-tsakafo izay miteraka fahatarana eo amin'ny fitombony zaza ka hitondra takatra maharitra. Misy akony eo amin'ny fampandrosoana ny firenena izany noho ny faratsy ny vokatra ho azy eo amin'ny fianarana. Ambany ihany koa ny asa vokariny ao aoriana. Sakana ho an'ny fampandrosoana maharitra io tsy fanjarian-tsakafo io raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra. Fanampiana mpanao gazety amin'ny perinasa ho mantianina amin'ny fanatanterahana ny asany izay ny tanjon'ny fiofanana formation des jeunes journalistes 724 izay karakarain'ny FES io mpanampepe koa amin'ny fanaovana investigation ny fiofanana fanadiny Fezora Faly. Miambetsaka hatrany ireo tanora misehatra amin'ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana izao. Ilaina ny fanomezana fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao mikasika izany, indrindra amin'ny sehatry ny politika sy ny toe-karena. Antony sy ny FDJ 724 na ny formation des jeunes journalistes karakarain'ny FES. Mpanao gazety mantianina famoaham-baovao manana ny kalitao izay ny tanjon'ny FES amin'ny fikarakarana ity fampiofanana ho an'ny mpanao gazety ity. Ny tanjona dia hoe hanana hifantoka amin'ny zava-misy
vaovao actualité ahoana ny fomba hitrandrana azy anisan'ny tena mampangetaheta ny tanora eo misehatra ny asa fanao gazety efa mifampiresaka fampidimika izay dia hoe ny ahoana ny fomba hitrandrahana ny vaovao politika ahoana ny tena tokony tsara mahomby sy mahasoa hitrandrahana an'izany dia eo koa ny vaovao ara-toe-karena satria tsy voatery hoe nianatra momba an'izany mpanao gazety. Raha ny fanazavana trany iompana bebe kokoa amin'ny fanaovana fanadihadiana lalina na ny investigation ety fiofanana iarana amin'ny FESIT. Mais généralement la formation voilà comporte 4 séances. Amin'ny ankapobeny inefatra miantaona ity fiofanana ity ary iompana bebe kokoa amin'ny fanaovana fanadihadiana lalina. Tsara kokoa raha ny amin'izany fanadihadiana lalina izany no ironan'ny mpanao gazety matianina hamantarany tena fototry ny loha hevitra iray iraisina. Dia mirona makany amin'ny tena votoatin'ny lalina fa tsy hoe amoaka vaovaon'olona na antokon'olona fotsiny. Voilà que les enquêtes vraiment sur des sujets de fond. Mpanao gazety 720 avy amin'ny ena manjery samihafa misy eto amintsika no fantena nandray anjara amin'ity fiofanana izay karakarain'ny FESIT. Ny volana Jolay izao no hanombohan'ny fiofanana. Fahalalana fototra momba ny politika sy toe-karena, fandrefesana ny dingana vita sy ny teboka ilana fanatsarana. Ireo no nisan'ny fototra iangana amin'ity fiofanana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitohatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena. Fiara iray indray no nisy nanakana teo Ambohimaso alina. Lasa ny vola sy ny entana sarobidy maro. Olona 4 ihany koa moa naratra fanadiny hiona saina. Taxi borosy iray mampifandray ny manakara sy Antananarivo no voasakana omaly alina teny Ambohimaso, manodidina ny tamin'ny folora sasany alina. Vokany olona 4 no naratra, vola matapitrisany, solosaina sy finday ary volamena no lasan'ireo mpanakan-dalana. Mitantara ny zava-mitranga ny mpamily sy ny mpandeha tonga teny amin'ny fasan'ny karana. Dia mijanona teo amin'ny barazana gendarme dia nantany zareo afaka mitondra escorte avy dia andao ara ozy izy. Dia rehefa andeha ampidiriko izy dia tsy nentina andeha tapaka indray ilay anankiray dia nijanona. Izy tsy nentina andeha fa tsy izany tsy nitondra. Dia rehefa avy eo amin'izay zay nalefa ny tômôbilina roa zay dia vao niala 200 metra miala amin'izareo dia raikitra io action io. Azo be tena tsy azo atao ny ninona mihitsy kesikara inona dabon'izareo teo. Efa zareo efa namakivaky ny fitaratra no taitra izay tao anaty tômôbilina. Dia avy eo amin'izay zareo moa no teny hoe alaivo ny vola, eto aty ny vola, aiza volamena, sady nanambana lefina ary zareo miaraka amin'ny famaky, miaraka amin'ny basy. Tsy misy ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny mpitandron'ny filaminana hoy ireo mpandra sy mpamily teny amin'ny fasan'ny karana. Tsy mahavita ny asa ireo natao hitandron'ny filaminana raha ny fanazavana. Aiza le circulation ninona miala eto zay dia mba ndao vola ohatriny aty amin'ny atate. Fa aleo zany mba aleo voaka misy le marine. Fa tsy tianay misy zavatra ohatran'izao satria chauffeur sy maninona dia izao no mahazo anazy. Tapaka amin'ny tanany vaky ny lohany. Mbola vakany ny lohany io e. Misy miaro anzy vele ahoana fa dia anao zao. Tsy mety mihitsy zany. Hay fandakana tsisy fandakana tany sa ahoana. Kolokolo zany izy. Monsieur Tir, le droit de l'homme miaro vahoaka sy mifananana ny asan'ny gendarme. Fa tsy fandrika natao eny an-dalana iteny hoe afaka mandray respect ve zay eny an-dalana. Vao tsy mitondra ny chauffeur talona tonga any ivelany. Omisy lolo kely eo. Aiza le miaro vahoaka sy mifananana. Antaona ny maro no nahenona tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena toy izao, indrindra eny Ambohimaso, saingy hatreto miravoravo tanana ny mpitondra fanjakana, tsy mahita vahaolana matipaika hanafoanana izany. Ny vahoaka sy ny mpitatitra trano no misedra ny fahasahiranana, indraindray miafara amin'ny fahafatesana. Saika efa manerana ny tanàna Antananarivo mifamefena tany tamin'ity androany ity. Nisy namefy ny tany eto 67 hektara atsimo. Tranon'olona sy lalakely moa no tafiditra ao anatin'izany. Fanadidiny Jessica Miray. Zavatra misy tena kely atao amin'ity tanàna ity betsaka ny azo lazaina hoe tsinjialaka sy taingim-bozy na mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana amin'ity fangalarana tany ity. Afatra nomenay. Raha nao an'izany nareo ataovy any akafa fa zato eto 67 hektara atsimo sa tsy marina izany zareo. Famefena tany miteraka fanoherana sy korotana. Izay no mitranga tamin'ity androany ity tetsy amin'ny 67 hektara atsimo. Lalakely sy tranon'olona no nisy namefy ary nametraka borona omaly arivo. Olon-tsotra no milaza fa ho tompony tany 5 toerany mponina manodidina. Vanisy teto amin'ny 67 hektara atsimo zany omaly arivo.
tolakandro dia nisy vaditany sy teknisiana momba ny fandrefesa-tany tonga nametraka nyreto boriny reto dia taitra moa ny fokon'olona teto hoe fa ahoana no atombotra be sahala amin'izao le fametrahana an'le borina raha ny tena marina dia nisy moa ny tabataba sy ny fiantsoana ny fokon'olona hoe tsy ara-dalàna ny fametrahana borina eto fa maninona no tsy manara-dalàna moa ihany koa zahay fokon'olona eto amin'ny 67 hectare ity dia tsy nalala zay tokony ho procédure ao arahana amin'ny zavatra sahala amin'izao ny fampandrenesana mialoha ny olona voakasiky ny fametrahana ny borina sy fandrefesa-tany sahala amin'izao raha ny tena izy zany a ty le délimitation an'le terrain zay azondry zareo atao amin'ity trano ity zany hoe atao anatin'ity terrain ity dia tsy misy tsy figuré ato mihitsy le hoe aiza ny trano reto fokon'olona reto zany hoe karazana plan vagy ihany ny zatra misy dia tena malahelo aloha fonay satria zao tsy fantatra intsony hoe ahoana na ahoana ty fiainana ty zay te androdana androdana zay te anangana nangana mieritreritra zao zay hoe ny zafy kely sy ny zanaka mianatra amin'ny fofo ery nefa rehefa avy eo inona tsony mondo izy fa dia efa lasan'olona daholo ny tsara rehetrarehetra ny plasy tsara rehetrarehetra any ambony any efa lasan'izay zay mahitahita sy ana dia asa mba mangataka ny fitondram-panjakana zany mba hiany vahoaka mihitsiny dia mba tena jerakaiky ny fiainan'ny vahoaka fa tena mahantra fontsika any fiainana mesarotra tsy hita zay fanapaha-kevitra tsy hita zay fanatsarana fa ohatrany voamia tena miaratsy ny fiainatsika tsy ampy ihany ve le nalaina teo fa mbola sina fanampiny indray ve maninona raha laina hatramin'ny site tatoato nahitana trangana ady-tany tahaka izao teto Andrenivohitra ny tany izay mahasarotony malagasy indrindra amin'izao fotoana mahalafy ny tany izao fa olana maharitra ary amin'ny tompona andraikitra no andrasana manoloana izany satria sarobidy amin'ny malagasy ny tany raha tsy hivina vao ny alatsinainy fahavalon'ny volana May farany teo no nitaraina ny mponina tetsy Ampefloha no famefena tany sy fandravana trano io araka ny fanambara teny am-piandohana dia manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fa Ramatoa Iarivety Rasolo Manantsoa izay mpikambana ao amin'ny Lions Club Ambohibaola kamerabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao vao mahitanao moa ny olona hoe Iarivety dia hoe tontolon'ny lamaody zay tsy izay no resantsika amin'ity androany ity fa ao anatin'izay tontolo Lions Club izay Lions Club moa dia fantatra fa mikarakara zavatra foana izy rehefa misy zavatra ho ataony inona no karakarainareo amin'ity indray mitoraka ity miarabanao miarahaba ny mpanaraka ny vaovao rehetra ny tokantrano any Lions Club mikarakara hetsika foana hoy ianao teo marina mihitsy zay tiako mariana kely fotsiny aty ambolohany hoe ny Lions Club zany dia fikambanana mpinamana manao asa soa antsitrapo zany io dia ao anatin'izay asa soa karakaraina foana zay zany dia misy ny etsika fitadiavam-bola fanangonana vola zany ahafahana manao an'ireo asa soa ireo levée de fonds moa zany afantarany maro azy amin'ny teny baiko dia misy zany ho an'ny Lions Club Ambohibaola manokana dia misy zany etsika anankiray izay karakaraina rahampitso zoma ao amin'ny CCSK manomboka amin'ny fitora sasany spectacle izy io fampisehoana zany izay nanasana mpanakanto ny bebe Beny Samy ao amin'ny lolo sy ny tariny miaraka amin'ny sefo dia eo koa zany mahery sy ina zany hoe samy mpanakanto samy manana ny maizy azy ireo zany dia nanaiky ihany koa izay soranandrareo nanaiky ihany koa zareo zany hiara-iombina hevitra aminay hoe ikarakarana io etsika io mba ahafahana manangona izay vola tokony ilaina anaovana an'izay asa soa karakarain'izay anangona vola ozy izy ianao ina ary ny tanjona an'izay fanangona vola zay amin'ity mitoraka ity araka ny fanazaiko teo hoe asa soa no atao zany hoe fanomezana zany tsy misy tambiny ary fanomezana izay tsy andrasana hoe zavatra miverina tsy amin'ny fikambanana zany ny tanjona zany ho an'ny Lions Club Ambohibaola manokana dia fanomezana fanampiana ho an'ny ankizy sy ny zaza izay mbola mianatra ho an'ny manokana zany dia manana toerana fitahiana zazakam-boty anankiray izay iahinay manokana ao amin'ny akany felana maitso ao Ambohibao Morondava ao dia manana ihany koa zahay ny EPP Soamanandray izay omenay fanampiana ihany koa zany ao anatin'izay fanaovana asa soa zay ny tanjona zany amin'ity
fampisehoana anankiray ty dia ny vola voangona amin'io seho anankiray io zany dia hoentinay anamboarana trano efitrano fatoriana zany ho an'ireo zazakamboty tsy misy pia sy ireo zaza mirenireny izay niraisina ary hotezaina ao anatin'io akanjo felana maitso ambobao io akoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa zany ny fanarenana ny sekoly trano fianarana moa zany efitrano fianarana ao amin'ny EPP Soamanandray. Tenenao teo hoe fampisehoana mety aiza zao ny tanany tapakila ho an'izay olona hoe liana dia amin'ny tanana ao amin'izay fampisehoana zay. Fifanomezan-tanana moa zany no atao araky ny efa nilazainao teo ny fandraisana anjara ny fifidianana tapakila zany dia efa tena fandraisana anjara lehibe mihitsy ao anatin'izay hetsika fifanampiana zay dia eo amin'ny CCSK eo amin'ny toerana anaovana ny fampisehoana zany eo zany hoe amin'izao fotoana izao zany efa misy ny fivarotana ny tapakila fa ho an'izay hoe rapitso zany rapitso zoma zany vao manam-potoana andeha hijery ny tapakila dia mbola misy tapakila azo jifaina eo amin'ny anoloan'ny CCSK eo Antanimena misy karazany roa izy ireo misy ny seza tsotra misy ihany koa ny seza somary ataontsika hoe réservation zao fitentsika azy dia anjarantsika zany no misafidy an'izay toerana tiatsika fa mandraisa anjara mba ho fifanampiana moa zany izy ty izahay ny manao ny asa fa isika malagasy rehetra zany miezaka mifanampy ao anatin'izay. Mety ho ampy ve ny ezaka ataonareo atongavana ny tanjona ty hetsika ataonareo ty? Ny ezaka zany aloha raha ho anatin'ny fotoana fohy toy izao tsy ho ampy mihitsy satria betsaka ny zavatra tokony atao raha tsy hijery fotsiny tsika fa tsy zany hoe zaza eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 eo no iahina ao anatin'io akany io tsy ho ampy mihitsy raha ohatra ka efitrano anankiray no atoriana efitrano anankiray no isakafoanana fa mitohy foana io ezaka io zany mitohy foana isa-taona ary ao anatin'ny taona iainany mandritry ny taona maromaro iainany fikambanana zany dia manome foana zany fanampiana ho an'ny mahantra sy ny karazan'ny olona zany hoe mila an'izay fifanampiana izay dia isa-taona zany misy foana ny fanaovana an'izay hoe œuvre moa zany œuvre sociale ny azahoantsika azy kokoa dia mitohy izay zava-bita eo zany dia tohizana tsaraina foana ary mbola mandray ihany koa zany izay fangatahany fiarahamonina ka hitan'ny fikambanana hoe azo tanterahana tsara amin'ny atsakany sandavany. Ny tenenao teo mbola betsaka ny zavatra ho atao inona ary mivina manaraka ho anareo amin'ny fikambanana? Ny vina manaraka dia raha ho an'ny akanjo felana maitso manokana izay nitsondreko ny tany saiko teo dia ny ananan'ireo ankizy ireo fandriana tsirairay atoriana zany hoe miaina ohatran'ny zaza rehetra amin'ny tokony ho izy maneran-tany zany ireo zaza ireo na dia hoe zazakamboty sy tsy manan-kialofan'izay ary mianatra ny trano fianarana efitrano fianarana mianatra malalaka tsara ary ampazoto an'izy ireo ihany koa azo an'izay fampianarana izay izany hoe miezaka manitatra foana ary miay isa-taona n'io akany io zany ankoatran'izay ihany koa ny vina manaraka dia ny anome bebe kokoa fiahina ho an'ny malagasy rehetra izay mila an'izay ao anatin'izay ny fampianarana ny fahasalamana ary ihany koa ny eo amin'ny resaka fiahina ara-tsakafo izay tena isan'ny zavatra tena ilayntsika malagasy koa amin'izao fotoana izao. Mazava tsara amin'izay asoranao va iny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Misaotra indrindra. Tahaka ny mahazatra alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao dia reto misy dokavarotra. Mandritry ty fety indrany ity tongava mitsidika ny magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 500 bezao no miandry anao. Maro azo safidianana ireo appareil électroménager ao ny rice cooker, four, micro-ondes, réchauffe sy ny maro hafa. Eo ihany koa ireo réfrigérateur sy congélateur amin'ny habehany sy loko arak'izay safidinao. Tsy adinona ireo entana fampiasa sy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny appareil électronique ary indrindra ny machine à coudre sy ny machine industrielle izay mitondra ny marika avolenta sy fanta-daza Saint-Jean.
tolory fanomezana tsara indrindra ary leny miaraka magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa ho afa-po ianao na ny karazan'entana na ny kalitao ary indrindra fa ny vidiny ary mbola misy ny garantie sy ny service après-vente. Magasin Saint-Jean Vista tsara lalàna, Saint-Jean Vista Horizon Itos, représentant officiel des marques Saint-Jean et Vista. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fata mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika piarahamonina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatry mibahana be mihitsy ane zany beky azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy, ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve severa? Ora amsia, mba ingakengana kely ianao fa zange mba maiky. Fitaterana milamina, mampiaty ny olona rehetra. Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika tsy misy fiofanana manokana natao ho amin'ny mpanao asa tanana vita amin'ny vato atao avokoa rehefa vita amin'izay vato izay anisan'izany haingon-trano, latabatra ary seza fanadidina. Asa tanana no sady antom-pivelomana ny fanaovana vato, tsy nisy fianarana na fiofanana natao fa nijeriny nataon'ireo mpanao vato teo alohany no ny anarany Modeste ny asa. Iray andro hatramin'ny tapabolana eo ny faharetany asa sara ela indrindra. Efa ho efa taona no nanaovany ity asa ity ary saika manjifa ny asa tanany avokoa ny lavaliny nosy. Toy ity atao ity izao dia rindrim-pasan'olona avy any Sainte Marie. Raha ohatra izao hoe zavatra ataon'io dia ohatra manao sary ohatra atao manao plakina fiangonana dia manao zay, manao plakina fasana, plakina fianarana zay tiany hoe le olona zany dia ataony daholo laona, resaka latabatra, seza, kolona efa mety ataony daholo zany zay commande le olona rehetrarehetra. Dia le asa zany loha hatreto loha ataon'izay anaovaka izy mahavelona soma tsara izy loha zany hatreto. Mbola tsisy problème, mbola mahavelona tsara. Tsy mbola nisy olana ny fanatanterahiny ny asany hatreto. Mbola ampy tsara ihany koa ny akora fototra ampiasainy. Any fionana no fanafaran'ny vato. Mahavelona tsara ihany koa ny asa satria manodidina ny iray hetsy ariary eo izao no fanaovany rindrina misy sary iray. Maresaka iraisam-pirenena dia mitony fihetsiketsehana ara-politika any Venezuela. Olona roa no maty omaly tafakatra 7 ireo nanomony ainy hatreto fanadidina eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona roa no fantatra fa maty indray any Venezuela rehefa mitony fihetsiketsehana manohitra ny filoha Maduro. Tsy miova ihany koa ny fangatahan'izy ireo ny fialan'ny filoha Maduro eo amin'ny toerany. Tahaka ny efa nisatra amin'izay mifanandro ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Tsy mitsambitombo ny isan'ireo maratra hatreto mandidina ny 200 izy ireo raha toa ka efa tafakatra 7 ireo maty miampy ireo roa vaovao maty omaly. Raha ny fantatra vao 20 taona indray tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana maty ireo. Ity farany moa izay efa nahazo
ny mari-pahaizana mampanao gazety izao nindosy ny fahafatesana izao. Raha tsy ahivina monika sanakeny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandreniny ireto mpanao fihetsiketsehana ireto atreto tsy milamina ny any Venezuela, nivoaka ihany koa ny antotanisa fa niakatra 30 isanjato ny tany fahafatesany ankizy any an-toerana, niakatra 12 isanjato ihany koa ny tany fahafatesan'ireny eo amin'ny mpiterahana, miverina ny aretin'ny tazomoka. Isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanazavana ny tsy fisian'ny fanafody any an-toerana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny tsy fandraisana an-tanana ara-dalàna avy amin'ny fanjakana. Izany rehetra izany no antony angatahany mponina any an-toerana ny fialan'ny filohan'izy ireo Maduro. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao songadana tamin'ity alina ity miandro fandaminana ny fametrahana ny Haute Cour de Justice ho ny filohan'ny pirenena androany efa taona teo aoriana mbola eo amin'izay sehatra izay hatrany ny mpitondra. Efa eto an-tanindrazana Andriamandavy raha ny vaovao voaray mitandrina tanteraka ny zandary momba ny raharaha io andrasana ny toy ny fanadadena ary farany dia raharaha omby tsy oro-mandidy tsy hisy intsony ny omby amidin'ny fikambanan'ny mpandraraha any omby raha toka tsy andraisana fepetra avy amin'ny zandarmerie pirenena ireo zandary any an-toerana izay voalaza fa nanaroatra fahefana. Dia zay mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity sorana anao manaraka izany. Sorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny FMA Toamasina DSTV Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soafa mandry daholo tompoko. Mandritra ty fety ndraiky ity tsongava mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos fa fihenam-bidy lehibe hatramin'ny 50 isanjato bezao no miandry anao. Ny fampalalam-bavao ny arahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna sy Horizon Itos. Ny fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-bavao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.